Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Mirabatsika ndrary toboko lasy toboko vavy eto amin'ity fandarana isika ity amin'izao takariva ny zoma 7 novambra izao miraba anko ny italien ny famoana ny gazety eo nivo ny groupe Ultima Media mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao sinezy ary miraba koa zao ny roapino atsika amin'izao takariva izao. Ya nanomboka tamin'ity androany ity moa zany ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solom-bavim-bahoaka ny melony zay Frank Ramarson anisan'ny votra tamin'ny filan-kevitra ministra farany teo ilay fanapahana ny raisin'izy ireo tamin'ny fivoriana ny amin'ny lalam-pifidianana dia ny fahazahoan'ny lehibe ny androm-panjakana na koa ny mpikambana eny anivon'ireny androm-panjakana ireny manatrika an'ilay fampelezan-kevitra fa afaka ihany koa manao t-shirt na kaskety ary na hatraminy anivon'ny ACC za afaka manatrika an'ilay fampelezan-kevitra araka ny voalaza ny fijerinao zay Frank Ramarson. Io ny falazaintsika fa televona lasa iny sy manefa décret any filan-kevitry ministre tamin'ny volana avril hoe manova an'le lalam-pifidianana ary ataoko ngamba fa tsy nisy ny teny izy io tamin'ny fidiana voalohany fa ngamba noho n'le ataontsika hoe score zay ataoko ngamba hoe hoan'ny ngamba hoan'ireo mpankatoan'ny filoha graduel dia tsy maintsy atao zany zay ampandrisena ny candidat zany hoe Andriamatoa Rajaonarimampianina araka ny teny frantsay hoe jouer son va-tout zany Andriamatoa graduel amin'izy zany hoe fomba ray io zany hoe anoanana any Andriamatoa Rajaonarimampianina zay marisarisaka kokoa nefany amin'izay zavatra zay satria fatan'le lalàna ary fatany hoe misy article en feuille de route milaza hoe dimy article 15 hoe misy tao hoe neutralité eo zany mahatoko hoe misy contradiction ihany zany amin'le texte hoe arina ny hiérarchie des textes ao anatiny hoe ny feuille de route zay ao anatin'ny ataontsika hoe lalàna ao anatin'ny tafito ao anatin'ny lalam-panorena satria ao anatin'ny ataontsika hoe disposition transitoire ny feuille de route sa ty le resaka décret nalaina tamin'ny filan-kevitry ministre zany hoe mbola eo ihany zany le ataontsika hoe le tsy fanaran-dalàna hatramin'izay hoe mahazo manova lalàna zay tiany foana ve zany ny filohany ataontsika hoe asaty sy ny namany ka dia io ndray zany zao no zava-misy ataoko ngamba fa ny mpomany Andriamatoa Rajaonarimampianina gaga ihany amin'le zay zavatra zay ary mihandikapy azy satria raha eo amin'ny lafiny ataontsika hoe vato ny olona hifidy azy fantatra fa tsy tiany olona tsony Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana izao ka dia na zay koa ngamba nadavina Andriamatoa Rajoelina hoe raha tomatsy tsy handany an'le ataoko ngamba ny candidat Rajaonarimampianina fa io hitantsika ihany zany zavatra ataony amin'ny lahady iny tsonjombe raha hoe ho avy eny izy hitantsika ihany koa hoe ho avy eny koa ve satria fampelezan-kevitra ho an'ny solombavam-bahoaka ny antsoina azy io ho avy eny koa ve amin'le plateforme hoe ho miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho avy eny ve Andriamatoa Rajaonarimampianina dia hitantsika hoe ahoana mitohy zany resaka zany. Fa tsy nahafalina anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny vondrona Europiana ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filan-kevitry ministra iny Frank Ramarson. Ka zany mihitsy inge hoe zay tokonao hoe ahoana moa zany no hoe maka décret anao manao lalàna hovainao eny am-panidihana mba azonao atao toe tombony mihoatra ny sasany ary koa tena manahirana amin'le zavatra atao nge dia hoe le niteneniko tao hoe atao mihitsy zany satria matahotra ngamba hoe tsy sura amin'le ataontsika hoe tsy arisy ngamba le candidat dia hoe zay no zava-misy nefa ny candidat nefa ny matoko tena io mampatsiahy ihany tamin'ny taona fito arivo tamin'ny ataontsika hoe ny élection municipale teto Antananarivo Andriamatoa Rafahalomana no candidat ny team anefany zany hoe nisy vote sanction tamin'izay ny zavatra tena tadiditra manko fa zay isany mba tao anatin'le komity mpanona ny Rafahalomana ny zava-nisy dia izao tamin'ny femenina voalohany tsy nitsabahana Andriamatoa Marc Rafahalomana tena andeha tsara ilay ataontsika hoe propagande tsy nila ny ataontsika hoe fanampiany x ministre ny Rafahalomana tamin'izany io nangara nefany misy mandefa faux sondage tamin'izany
tamin'ny Valmano miresy le candidat dia ny zavatra nataony dia nameny tomobiliny personneliny tsy navelana ny propagande tsony reo tena miaraka tamin'ny Valmano fa ny olondolony teo dia reny résultat hitanao satria vote sanction ka zay ve zany ny tiany Andriamatoa andrajo le tsy mitovy ihany zany amiko atao am'izao fotoana izao hoe mbola ampitombo ny olona tsy ho tia an'Andriamatoa Rajaonarimampianina zany amin'ny fidinana faharoa satria raha nitoanany Andriamatoa Andrajoelina ny Andriamatoa Rajaonarimampianina tamin'ny fidinana voalohany dia mbola ambany 5,100 ny vato azy raha zay misy fitrany hoe eo manko diso le ataontsika hoe tetika donivony Ambotsorotra ary diso incu zany amin'ny deuxième tour ty raha mbola zay no ataony zay mahatonga an'le candidat sasany sy mpiara-ponody tanjoka tamin'ny teo aloha tsy fidina Andriamatoa Rajaonarimampianina. Ka indrindra Frank Ramarson efa manomboka tia ny fampelezan-kevitra reo candidat telo azo lazaina fa tsara vato tamin'ny fidinana voalohany teo ohatrany mbola nangingina eo ny candidat ny MTS Roland Ratsiraka ny MMM Ajo Andrenana Arvelo ary ny Rakizika Kamivital. Ny efa mazava ny tenin'ireo ary androany manko amin'le conférence de presse nataon'Andriamatoa Andrenana Arvelo dia milaza mazava izy fa ny azy aloha zany dia législative mamaky nampisehony tao zany ireo candidat ho an'ny filomavamboaka ny MMM troka zany koa any Andriamatoa Roland Ratsiraka zay nandefa communiqué omaly sy afaka omaly tao amin'ny gazety hoe niady miteniko farany dia hoe tamin'ny 10 novembre 2013 teo ino no raisinareo hoe position zany dia ny hoe législative miteniko Andriamatoa Kamivital ny azy moa dia tsosiny azy izy tsy mila mihitsy anona Andriamatoa Rajaonarimampianina mibaziny azy efa miaky Andriamatoa Jean Européation midiky zany fa hoe angamba noho Andriamatoa Andrajoelina mbola sisany angamba zay ny fepety mbola manona Andriamatoa Rajaonarimampianina dia tsy anona an'izany mihitsy reto alohany manao le 3e fois législative dia any no miady dia eo zany mahitatsika hoe izy ano mahazo an'ity ty primature ny zavatra hitanao ndray matsy dia aveo dia misy ny décret sy lalàna hoe reto avy mahazo manolotra maronisy mahazo manolotra hitanao tsara zany fa eo zany le hoe miady sehatra roa zany ny Ambotsorotra zao hoe ataony zany dia zay toko hoe tsy maintsy hoe vato izy hoe mba Rajaonarimampianina zany hoe toanana na dia tsy mila azy azy dia mihinany koa dia hoe efa verrouillé les primatures dia am'izay mety groupement niany ataontsika zany groupement zany ataontsika hoe misy député 10,7 ataontsika telopolo na 7 zany niazy le plateforme igny zany dia hoe ny amin'ny maronisa sy zany ataontsika hoe mizara am'izay dia izy no premier ministre zay ny tiany atao io fa tsy zavatra hafa zany hoe tainao premier ministre koa zany hoe ny azy zany tainao pojozy amin'le zavatra zay ataony amin'ny fanovana lalàna zay natokanao hoe zay matevitra ny comité international amin'izao fotoana izao. Ny mety ho fisotran'ny fampelezan-kevitra afahapana izy ity zany zao Frank Ramarson manomboka eto indrindra ny fidinana faharoa fifidianana filoham-pirenena tsy maintsy mafapana satria hitanao zany mafapana koa ataontsika hoe karazany mpisavovoveana satria mbola veriko eto hoe Andriamatoa Rajaonarimampianina dia tsy manana candidat amin'ny législative zany hoe izy zany ahoana moa nefany manana io zany misy hoe les plateformes zay no resahany tao hoe misy candidat MTS candidat MMM zao rehefa juina nefa ny anatin'izay ataontsika hoe tetikady to anatin'izao ireo candidat zay lazain'ireo manao anazy ireo hoe naka ataontsika initiative personnelle nanao anazy dia ireo candidat zay tsy pahany ataontsika hoe retsy telo lahy lehibe any satria ireo le tsy namombonina tamin'ny premier tour tsy nahazoan'ireo vato dia aloha zany manao an'izay dia mba hoe mahazo vola any amin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina zo manao propagande dia mazava zany fa nimotso anatin'io zao misy PNJ mazava zany dia Sylvain Petsamo dia karazany tezaveo an'le eo candidat député sy fahafahambaraka ho an'ny roa zay nanao initiative nitronany reto zavatra maromaro zany manko mibedabengy ao anatin'ny fampelezan-kevitra satria le famikampingana betsaka satria amin'ny deuxième tour dia betsaka ny olona voasaritra anao nany atsy na ny roa ary betsaka zany ny olona tsy ho faly zany koa ny mouvance ny Andriamatoa Robinson
betsaka ireo amin'ny legitima izay tsy faly hoe tongany andriamato mangalaza andriamato von Roger andriamato Serge Afmaov andriamato Georges Ruffin andriamato Nelson William Kaleta etc sy ireo olona zay ataontsika hoe naman'andriamato Robinson izay mbola tsy hita tateorina ary indrindra ny professeur Moranjefo tsy mahafaly antimo zany aloha azava manko resaka tsy zavatra hoe tahaka tsy mahafaly any atsy mikilany keo hoe tonga koa andriamato zao avany an-dafy anoana azy zao tonga reto ataontsika opportuniste dia ataontsika hoe miva le solidarité nanakilana ny an-tany jereo fotsiny zao ny andriamato Irajonary Mampianina dia tsotra izy zany ao anatina circonscription ray olona 5 izay manao anazy candidat député dia anam-potoana vereo ataontsika hoe anoana azy tamin'ny premier tour izy mety teo nakavola dia hoe anaovany candidature ta deuxième tour finansiany ataontsika hoe ny campagne zao tsy ady atrano ve aloha le 10 lahy zay hoe manoana azy ao anatin'ilay circonscription zay izy vana hijery azy zany koa milazany koa amin'io hoe misy candidat zany hery vaovao dia olona fa maimbo be tany elotany no latsaka candidat dia hita amin'ny afisitra hery vaovao fantatsy olona tsara fa mangidy anatin'le anina zany torpille zany izy nino sabotage tsy vitan'andriamato Irajonary Mampianina mihitsy le vahoaka lokale ka hitanao aotr'izany le resatsika le ton gazety le hoe nisy fisehoana nataon'andriamato Robinson ny resana gazety mipetsaka dia misy milaza fa mpitrona tenin'andriamato Robinson rehefa zoe nefa tsy mpitrona teniny mihitsy ary tsy avokany sy ny avokany dia avy any amin'ny fianakaviam-badiny ihany fa dia miteny le olona nefa niteniteny foana dia hitanao tsara ohatrosotra zay ny ambiasa ao anatin'ity deuxième tour ity ka ataoko ngamba fa engany mba zavatra programme anoresahana amin'ny deuxième tour fa tsy resak'olona sy tsy hoe manaratsy olona fotsiny akory isoronanao teto amin'ny fandarana tamin'izao arivo zao Franck Ramazoana misaotra anao sinezy ary misaotra koa amin'ny ropiano naharitra ninao ty mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka ary tompoko lasy tompoko vary fandarana vokariny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina